Manolotra ny araba topola sy topoko vavy minitra maromaro ny rahantsika eto anatin'ity fotoanany fampalalam-baovao ity. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany fiomakomanana ireo distrika efatra amerenany fifidianana solombavambaoka sy ireo ratsamangaika mpikarakaran'izany isan'izany ny Zenit no isan'ny entina amintsika amin'ity takariva ity ny akon'ny filan-kevitry ny minisitra no tanterahana ihany koa isan'ny hitondrana hanao ny akon'izay eo ihany koa ireo tranga sosialy samihafa manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany rehefa nabe resaka ny maro nandritry ny fotoana naharitra ny makasika ireo fiara tsy mataho-dalana ny General Kami Vital dia fiara 530 tamin'izy ireo no natolotry ny filoham-pirenena Andriamatoa hoe Rajaonary Mampianina ho an'ny miaramila ny tafika ary ny zandarmaria pirenena nanamarika ny filan-kevitry ny minisitra tanterahana tamin'ity andro-androany ity ihany koa ny fanesorana sy fanendrena amin'ny toeran'ireo mpiasam-panjakana maromaro. Natolotry ny filoham-pirenena Hery Rajaonary Mampianina, ny polisy sy ny tafika ary ny zandarmaria pirenena androany ireo fiarana tsy mataho-dalana n'Andriamatoa Kami Vital miisa 530 ka pick-up Nissan 30 isa sy 4x4 SUV 520 omena ny polisy pirenena. Ny 4x4 SUV 20 isa sy pick-up 520 isa kosa atolotra ny tafika ary ny zandarmaria pirenena dia nahazo pick-up 30 sy 4x4 SUV 520. Ankoatr'izay dia fiara tsy mataho-dalana 12 alefa any amin'ireo faritra be mpizahatany mba hanamafisana ny fandriampahalemana. Totosa tamin'ity androany ity ihany koa ary natrehan'ny filoham-pirenena ny famindram-pahefana teo amin'ny lehiben'ny fibaikoana ny komandon'ny fiarovana ny filoham-pirenena ka misolo toerana ny kolonel Sondrota Lala, ny kolonel Rabezandry Justin. Anisan'ny nanamarika ny filan-kevitry ny minisitra androany kosa ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony maro tokoa tao amin'ny ministeran'ny indostria, ministeran'ny fampianarana teknika, ministeran'ny asa vaventy, ministeran'ny sanan'ny polisy pirenena, ministeran'ny varotra, ministeran'ny angovo, ministeran'ny jona, ministeran'ny fitaterana, ministeran'ny asa-panjakana, ministeran'ny mponina ary ministeran'ny serasera. Tao ihany koa ny fanalana mpiasam-panjakana ambony tao amin'ny ministeran'ny asa tanana sy ny ministeran'ny raharaham-bahiny ka anisan'izay nalan'izay Ramatoa Aniky Rajaonina. No mafisin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonary Mampianina fa zava-dehibe ny fifandimbiasam-pahefana.